Aleloia, mbola faly miarabanareo rehetra eran-tany aho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo anio alarobia fa 20 ny volana novambra 2024. Ry ava-malala ao amin'ny Tompo, faly indray aho miaona aminareo eto amin'ny alalan'ny YouTube atao amin'ny ho avy Jesosy Kristy Tompo mibeba ianao. Ry havana faly aho satria afaka anambara indray izay tiany fanahy masina ambaraminareo amintsika tsiraray avy izany ny amin'ny fampaherezany antsika zany atao amin'ny YouTube izany. Ry havana, ka tsy ataontsika fahazarana fotsiny ihany ny amin'ny anatonantsika an' Jesosy satria ho avy Jesosy, ho avy izy tompo. Ry havana, tafaverina soamantsara eto Belzika aho mandra-pahatonga indray ny fotoana andehanako any Madagasikara izay ny tompo no mitantana ny lalana rehetra zany izay ataony amintsika zanany. Ry ava-malala ao amin'ny tompo, ny ten'Andriamanitra izay hoentiko aminao foy anio dia fampitandremana foana moa zany no ataon'i Jesosy amintsika dia nombany amin'ny sofina izany sy ny vavantsika, ny lelantsika. Ry havana, ny fahavalo dia tsy faly. Tsy faly ny fahavalo ary tena mandravarava mihitsy izy rehefa tsy miambina isika. Mety efa nahita video ihany ianao na dia hoe mbola vitsy ara no tafavoaka zany ny amin'ny tany an-toerana zany na dia fahazakoan'ireo video ireo fa nisy anankiray vao nataoko nalefako omaly zany namboariko moa zany dia nalefako omaly. Ry havana, ny fahavalo dia tsy faly hoy aho ka mila antsika mitandrina ary tena miseho miharihary mihitsy ny fankalany antsika zanak'Andriamanitra ka mijoroa tsara tompo mifoaza fa ho avy Jesosy. Mangataka aminao hiarivavaka amiko ametrantsika zao fotoana zao eo ambany tana mahery fanahy masina satria izy no patron, izy no lehibe amin'ny zavatra rehetra ka hiarivavaka isika tompo. Jesosy Tompo, masina indrindra ianao, tsara indrindra anao Jesosy malala ka inty aho Jesosy anambara indray ny fahatsaranao ny amin'izay tokony ananaranao anay zanakao Jesosy. Anarinao foana izay dia mbola velona Jesosy ka mangataka ny herin'ny faherezana avy aminao Jesosy. Mangataka aho Jesosy ianao andrakotra sy ny ankohonako amin'ny ranao soa. Ary koa Tompo ry zanakao eran-tany rakofy amin'ny ranao soa. Jesosy malala ianao no hiteny amin'ny alalako amin'ny alalan'ilay fanahy masina izay napetraka ao atao anatiko. Koa ianao hikasika ny olonao tsiraray avy foa ka tena hitandrina Jesosy satria ho avy ianao. Ka amin'ny anarana Jesosy no ampanginako ny feo rehetra izay manelingelina amin'izao ora sy fotoana izao ka tsy hanakevy, tsy hanapahefana amiko izany. Ka ny fanahinao Jesosy no hisandratra andray ny kontrolan'ny tenako manontolo. Ka amin'ny anaranao koa Jesosy no andidiko sy androahako ny asa maty Satana rehetra, zana-tsipika izay mitady alefany hanafoka anay dia adorina amin'ny ranao zany Jesosy, dorina amin'ny ranao zany Jesosy ary atsipy andavaky ny elo zany. Tsy manakery, tsy manapahefana aminay zany Jesosy satria anao no Andriamanitra lehibe indrindra. Ka misaotra Jesosy misandrata Tompo eo anatrezao tontolo izao. Aleloia, amen. Ry ava-malala ao amin'ny Tompo, ny zavatra tiako ambaraminareo anio dia mombany amin'ny sofina izany. Mombany amin'ny sofina sy ny vavantsika io rehefa miteny isika tompoko. Mila tsika mitandrina. Inona no zavatra mivoaka amin'ny vavantsika? Teny mahasoa ve sa teny tsy mendrika eo anatren'Andriamanitra? Ary ny zavatra enontsika koa. Ry havana, tena fetsy ny fahavalo. Tena fetsy ny fahavalo. Misy ten'Andriamanitra foy hovakiako fa hiteny rehefa avy eo anambara ny fahitana izay nasehon'ny Tompo tamiko tamin'izaho koa tany amin'ny Tobo zany tany Madagasikara dia nahita fahitana zany izahako noho efa nivavaka zany izahay. Dia izay fahitana izay no ambarako rehefa avy eo mba ampiambina anao, ampitandrina antsika tsiraray avy. Ry havana, ny ten'Andriamanitra ao bokin'ny Matio 2:20 andiny 4:30 ka hatramin'ny 7:30 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary lazaiko aminareo fa ampamoaina ny olona
amin'ny andro fitsarana noho ny amin'ny teny rehetra tsy misy antony izay nataony, fa ny teninao no anamarinana anao ary ny teninao no anameloana anao. Amen. Ry havana, i Jesosy no niteny eto, izy no niteny tamin'ity teny ity. Ry havana, miteny ny tenin'ny Tompo hoe ampamoaina ny olona amin'ny andro fitsarana. Amen. Ho isy ny andro fitsarana tompoko, ho isy izany, ary ho ampamoain'Andriamanitra zany isika. Iseho eo avokoa, iseho eo anatrany avokoa ny teny rehetra tsy misy antony izay nataontsika izany. Izay nataontsika izany. Tsy afa-miala isika tompoko. Oka isika hitandrina mafy de mafy de mafy, satria ny fahavalo de tena fetsy ary ratsy fanahy tokoa. Ry havana, ary hoy ny ten'Andriamanitra 7:30 hoe fa ny teninao no anamarinana anao ary ny teninao no anameloana anao. Amen. Ry havana, ny tenitsika io, ny tenitsika mivoaka vavantsika io no anamarinan'Andriamanitra antsika. Zany hoe marina ve isika amin'ny teny evoakantsika? Marina ve iny teny iny? Sa io teny io ihany evoakantsika vavantsika ihany no anameloan'Andriamanitra antsika? Anameloan'Andriamanitra antsika. Ry havana, ao amin'ny bokin'ny Romanina, raisitsika kely koa io bokin'ny Romanina, vakintsika Romanina toko fa 4:10 dia ho raisitsika eo amin'ny andininy 10, ho raisitsika ka hatramin'ny andininy 13. Ho vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Romana 4:10, andininy 10 ka hatramin'ny 13. Hoy ny tenin'ny Tompo, ho vakiko amin'ny anarany. Ary nahoana ianao no mitsara ny ralainao, ary nahoana koa ianao no manao tsinotsinona ny ralainao, fa samy iseho eo anoloan'ny fitsaran'Andriamanitra isika rehetra, satria voasoratra hoe raha velona koa aho, hoy ny Tompo, ny lohalika rehetra dia andohalika eo anatrehako, ary ny lela rehetra dia idera an'Andriamanitra. Koa samy ampamoain'Andriamanitra ny amin'ny tenany avy isika rehetra. Koa aza mifampitsara intsony isika, fa aleo mihevitra izao: ny tsy anisy fahandavoana na fatafitohinana eo anoloan'ny rahalay. Amen. Ry havana, rahalay no tenenina eto, fa eo ihany koa ny rahavavy. Eo ihany koa ny rahavavy. Ry havana, na koa hoe anabavy. Ry havana, mila mitandrina isika ao amin'ny Tompo zany no ambarako eto, satria ten'Andriamanitra no raisiko eto, ary olona izay miteny hoe ao amin'ny Tompo no ambarany fanahy masina eto. So de matafitohina olona ny vavantsika, so de manafika olona ny vavantsika. Inona no zavatra renesin'ny sofintsika? Inona no zavatra ambarantsika amin'olona? Ry havana, mila mitandrina mafy isika, satria ho ampamoan'Andriamanitra amin'ny fitsarana ne isika tompoko. Ampamoan'Andriamanitra antsika rehefa tonga eo anatreny fitsarana. Ny marina ihany no ho raisin'Andriamanitra, fa ny tsy marina dia ho very any amin'ny elo. Ry havana, tsy afa-miala isika tompoko. Tamin'izako tany amin'ny Toby dia nisy fahitana hitako tamin'izay nivavaka indray andro. Dia zavatra nisy eo zany teo ampivavahana, teo ampibebahana izany. Dia noho nefa nikipy zany izahako dia noho nefa nibebaka zany tamin'ny Tompo, dia nahita aho avy amin'ny côté ankavia zany anatin'ny fahitana, zany hoe mikipy ny masoko fa mahita zany ny masom-panahiko. Hitako zany misy devoly izy io ny tapany loha zany no hitako, zany hoe ny sisin'ny tarehany zany hitako kely fotsiny zany. Hitako kely fotsiny zany ny sisin'ny tarehany dia amin'ny sofiny. Ny sofiny tena hoe maranitra be mihitsy ny sofiny. Ry havana, ny sofiny no tena hitako tsara izany. Lava be iny sofiny iny
le miakatra ambony izany. De ilany tarehany zany no hitako kely zany de le sofo zany tena hoe hitako mazava be. Ry havana, nampafantatra ny fanahy masina fa ny amin'ny firesahana fifosahana izany, ny amin'ny resaka tsy amin'ny antony, araka ny ten'Andriamanitra zay noraisintsika teo. Aoka ho tsapantsika fa Satana mihitsy no tompony izany resaka tsy amin'ny antony izany, ary tsisy miafina eo anatren'Andriamanitra. Ry havana, sao sanatria ka voasariky ny fahavalo isika, mila mitandrina isika. Hitako zao mihitsy ilay devoly amin'ny côté misy ny sofony zany hitako, sofony anankiray. Lava be ny sofony zany le ambony zany no miakatra avo be zany lay sofony amin'ny sofony eo ambony. Ry havana, ny fifosana, ny firesahana zavatra tsy marina, ny fandaniana fotoana amin'ny zavatra tsy mety dia mahavery antsika ny amin'ny elo izany. I Satana no mitarika antsika anota, ka arovy tompoko ny sofinao, arovy koa ny vavanao. Efa nataoko témoignage teto efa ela de ela ny amin'ny momba ny amin'ny lela izay naseho ny tompo tamiko teo am-pivavahana ihany koa tamin'ny zahako taty Belzika zany teo am-pandolena ny vavaka. De noho efa nivavaka zany momba ny amin'ny lela dia nahita aho anatin'ny fahitana lela ohatrana misy petrôla, ohatrana lokona petrôla zany ilay hitako tamin'ilay lela zany. Lela misy ohatrana petrôla de mitete zany izy io, mitete tsikelikely. De matevina be zany io ohatrana petrôla maintimainty be io anatin'ilay lela. Ry havana, maloto izany, maloto, nampahafantariny fanahy masina fa maloto amin'ny firesahan'olona, amin'ny fitenenan-dratsy, amin'ny zavatra zay ampidirintsika ny vavantsika tsy araka an'Andriamanitra. Oka isika hiaro ny vavantsika mba hadio eo anatren'Andriamanitra. Oka isika hiaro ny sofintsika mba hadio eo anatren'Andriamanitra. Aleo ary mangina tsy miteny, toy izay miteny nefany mampanota antsika. Ry havana, oka isika angataka toy ny teny Davida any amin'ny Salamo. Ny teny izy amin'ny tompo hoe asio fiambenana ny varavaran'ny vavako na varavaran'ny molotro. Mangata amin'ny tompo rehefa ohatra tsy mahita ambara isika de mangata amin'ny tompo anamboarany antsika mba ayangina, ayangina. Ry havana, arovy ny sofinao, arovy ny vavanao, mba ho mendrika eo anatren'Andriamanitra isika tsiraray avy. Ry havana tiantsika ny tompo, maminy isika, miantso antsika izy, mbola hibebaka foana mandram-pialantsika ity, ka mitandrema tompoko fa ho avy Jesosy. Ry havana, izay ny anio, ka mahereza indray, fa raha mbola misy ny fotoana de mbola miverina eto aho raha sitrapon'i Jesosy tompo. Veloma tompoko. Aleluia. Amen.